Raha toa ka hanao échange na andeha hanakalo crypto-monnaie ianao dia inona zany zavatra ataonao? Dia ny ankamaroan'ny olona moa zany dia mitady plateforme d'exchange ohatra ny Binance sy Coinbase. Nefa misy alternative hafa zay ohatra ny resahako tamin'ity publication ity hoe misy ny atao hoe DEX na hoe decentralized exchange zay ahafahanao manao échange de façon décentralisée. Satria ireny plateforme ohatra ny Coinbase sy Binance ireny zany natao hoe exchange centralisé. De jerentsika zany amin'ity vidéo ity izay resaka DEX na échange décentralisé zay. De raha mahaliana anao ny resaka crypto-monnaie sy trading dia manasa anao hanao j'aime sy hanao abonnement amin'ny page crypto trading mada. Misy koa ny chaîne YouTube ahitanao ireo vidéo efa maromaro zaraina eto amin'ny page. De misy koa ny canal Telegram zay ahafahantsika miresaka mivantana. Ny atao hoe échange décentralisé na decentralized exchange na hoe DEX dia plateforme ohatra ny Binance sy Coinbase zany izy fa mampiavaka anazy dia izy décentralisé. Le hoe décentralisé dia tsisy société zany ao ambadika ao manao contrôle n'iny plateforme iny tonga de contrat intelligent zany no mandeha any anatin'ny blockchain anankiray de mampiasa ny atao hoe automated market maker zay na hoe AMM. De io AMM zany dia ny contrat intelligent no mibeko anazy de mandeha ho azy ny échange na crypto-monnaie aty amin'le plateforme. De ambadika an'izay koa ny AMM zay de misy ny atao hoe liquidité zany hoe misy utilisateur ohatran'izay sy anao zany mifournir liquidité amin'le paire ho anaovana échange de mandeha ho azy zany le échange. De en contrepartie zany les frais de transaction alohan'le olona manao échange dia miverser amin'ireny olona manao mifournir liquidité. Zay zany ny fandehan'ny DEX zany raha zavaina tsotra. De inona zany mampiavaka anazy amin'ny échange centralisé na hoe CEX. De ny zavatra tena voalohany matetika takehan'ireny plateforme exchange centralisé dia KYC na ny vérification d'identité vao afaka mampiasa an'le plateforme. De zay ny voalohany. De ny faharoa ny fonds, zay fonds zany déposenao amin'ireny plateforme ireny de tadidio fa tsy anananao contrôle intsony iny fa zareo no manana contrôle an'iny. Satria ny clé privé zany dia any amin'ny zalahy zany ny clé privé amin'izay fotoana izay fa tsy aty aminao. Donc zany raha vao misy zany problème na ohatr'izany de mety possible ho bloquer ny compte-nao de voatazinany zany le fonds anao. Aty amin'ny plateforme décentralisé de raha ohatra ianao manao échange na manao trading dia tsy mijanona ao anatin'ny portefeuille-nao na ny wallet-nao zany ny crypto-monnaie anao. Activenao fotsiny ny contrat intelligent ahafahan'ny plateforme io miresaka amin'ny portefeuille-nao de tsy miala ao anatin'ny portefeuille-nao zany le crypto ho ampiasainao. Zay zany ny avantage voalohany. De ny faharoa ianao zany no manana contrôle total amin'ny portefeuille-nao donc zany raha une fois hoe very zany ny clé privé-nao de tsy ahatsony zany ny crypto-monnaie-nao fa de very manao baibay zany ianao amin'izay compte-nao zay. De zay zany raha sarapady mihitsy zany aty amin'ny DeFi ny resaka clé privé. Contrairement io any amin'ny plateforme centralisé manko raha ohatra hoe misy problème le mot de passe-nao de afaka récupérena iny miresaka amin'ny support de afaka récupérena izy de avy eo koa resaka vérification de compte de aty amin'ny DEX tsisy vérification de compte zany ary tsisy zany hoe famoronana compte zany fa tonga de resaka connexion na wallet no ampiasaina de zay de vita. De ho jerentsika ary izany fampiasana ny DEX zany. Ny zavatra voalohany raha hampiasa DEX na ny decentralized exchange
de ny volume. Ohatra zao amin'ity site-n'ny CoinMarket Cap ty zao de ny Uniswap zao ny voalohany eto mandeha amin'ny 1 milliard de transaction anatin'ny 24 heures. Manaraka ny PancakeSwap ny DYDX, Coin Protocol, ny Apollo X, Uniswap, Curve Finance sy ny tariny marobe le izy de manaraka an'izay ny frais de transaction an'le échange de iny frais de transaction iny matetika de ça dépend le blockchain ampiasain'le DEX zany. Ohatra zao Uniswap ty zao mampiasa blockchain Ethereum de lafolako kokoa zany frais amin'ny blockchain Ethereum par rapport amin'ny PancakeSwap mampiasa Binance Smart Chain. De raha vao fantatrao zay blockchain miasa an'izay de ny type an'le exchange ohatra zao ny Uniswap sy ny PancakeSwap ty zao swap fotsiny ny anazy, zany hoe manao swap fotsiny zany ny ataony. Fa ny DYDX ty zao sy ny Apollo X ty zao misy ny atao hoe order book. Raha vao misy order book io de afaka anaovana trading avec levier zany, ohatran'ireny Binance any amin'ny contrat futurs reny. Ny Uniswap zao jerentsika ny fanaovana échange de zavatra échangenao de misy crypto-monnaie anankiroa, zany hoe ray le crypto-monnaie ho anananao de ray le crypto-monnaie ho avadikanao. Ohatra zao ny Ethereum tianao swapena ho AV fa à condition zany raha hanaovana io anao de mila atao hoe connecter portefeuille, zany hoe mila mi-connecta portefeuille anao. Ny ahy moa zany de ny MetaMask no ampiasaiko de ny réseau misy anahy am'zao zany de ny Binance Smart Chain. De ity zao de tsy afaka ampiasaiko amin'ny Uniswap satria ny Uniswap mangataka réseau Ethereum. De ohatrohatr'izao ny fandehan'ny PancakeSwap de ohatran'le teo ihany manao hoe trade de exchange. De ohatrohatr'izao ny interface-ny, zany hoe swap de le crypto-monnaie anao de ny le swapenao anazy. Za zao mana 30 USDT de za zao te hividy USDT za zao ohatra te hividy ADA de mila connecteko zany le wallet-ko de ny MetaMask ny wallet-ko de charger le MetaMask de approvena zany ty contrat ty de connectena le wallet. De raha vao connecté am'zay zany ny PancakeSwap sy ny wallet MetaMask de automatique hita ato zany le adressin'le portefeuille-ko zany ty. De normalement ato tokony hitany ato le USDT-ko, zany hoe manana 30 USDT de avadikako ADA eo de lasa 28,9 ADA. Raha vao cliqueko ty swap ty de lancena le échange swapeny zany, zany hoe avadika ny ADA zany ty 30 USDT ty. Fa tsika zao moa zany tsy hanao an'izay fa test ihany no ataontsika amin'ity vidéo ty. Fa raha ohatra ianao tianao trading de ohatran'le taty ihany de mijery anao plateforme proposé order book, ohatran'izany ity de ty Apollo X ty cliquenao le trade de lanceny le plateforme de trading. Ohatrana Binance ihany izy dia manana carnet d'ordre dia manana ordre maromaro ohatran'ny limite sy marché stop limite sy ny tariny misy effet de levier koa izy jusqu'à amin'ny 150. Ty zao ambony be le effet de levier jusqu'à fois 150 de manana paire koa izy ato, zany hoe misy ny BTC USD, ETH, ADA, DOG, Solana sy ny tariny, XRP sy ny tariny. De raha ohatra ianao trading an'ity zany ianao de il suffit anao mi-connecta wallet. Ity zany connecta wallet de ny wallet-tsika ny amin'ny MetaMask, cliquena le MetaMask de validena le smart contract de connecta. De raha vao une fois am'zay zany connecter le portefeuille-nao na ny wallet amin'le plateforme Apollo X de jereo fa hitany ato le adressin'ny wallet-nao zany tonga de hitany de automatique zany tokony hitany zany le USDT anatin'ny compte-tsika de ajoutaitsika le USDT zay
ty zany to de hita le anaty wallet-ko io misy 30 USDT anatin'ny wallet-ko ato zany misy 0,01 BNB sy ny 30 USDT de automatique tokony le hitany ato zany le USDT. Igny zany raha ohatra ka hoe ajouteko zany iny USDT ko iny. De confirmenao iny de misy validation de transaction de misy frais kely aloha tonga aty zany tonga any amin'ny compte de trading zany le crypto-monnaie-nao. De raha vao tonga any de afaka manao trading amin'izay anao manisy effet de levier de afaka manao but, afaka manao but, afaka manao sell na hoe manao long short. Zay zany ny fandehan'ny ity resaka DEX ty sy trading sy ny swap ihany no azonao atao amin'ny DEX fa raha ohatra ianao manana crypto-monnaie de afaka anao mi-participer anatina pool de liquidité na manao farming ana crypto-monnaie de mahazo anao rendement arakaraka an'izay pool LP anaovanao an'le farming. Ohatra zao ty KXBNB ty zao de raha vao mi-participer anao manisy liquidité anatin'le plateforme de mahazo eo amin'ny 40% d'intérêt par an. Ohatra zay zao ty BUSD sy BNB ty zao 24% zany ny intérêt azonao raha ohatra anao mampindrana crypto-monnaie anatin'le pool de liquidité. Zay ndray zany ny vidéontsika. Misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany. Raha vao mahaliana anao ny resaka crypto-monnaie sy ny trading de aza misalasala manao j'aime ny publication de abonneo ny chaîne YouTube na ny page Facebook. De raha vao misy fanontaniana ianao de aza misalasala metraka any amin'ny commentaire. De ny zavatra rehetrarehetra nitanisaiko teo de apetraka ao amin'ny description ao ny lien anireny plateforme d'exchange crypto décentralisé reny.